Anoana tetika asa mifandraika amin'ny fampiofanana amin'ny alalan'ny alternance eto Madagasikara, ny Fonds Malgache de Formation Professionnelle na ny FMFP tanjon'ity fandaharana asa ity ny anampin'ny tanora indrindra ireo 20 hatramin'ny 530 taona satria maro amin'izy ireo no tsy anasa. Ny événement androany zany dia nentina mpahafantarana ny formation par alternance ary indrindra ny tombotsoa azo amin'izany formation par alternance izany ho an'ireo acteur rehetra izay manao an'ilay alternance ary voakasiky ilay alternance zany. Izany hoe ao anatin'izay ny orinasa, ao anatin'izay ny université na centre de formation ary ao anatiny mazava loatra ilay alternance na ilay apprenti. Ny FMFP no mikarakara anazy satria ilay dispositif mihitsy zany dia vatsin'ny FMFP vola. Amin'izao zany dia anisan'ny ataontsika hoe dispositif éligible aty amin'ny financement ny FMFP ny formation par alternance. Ny formation en alternance dia mampifangaro ny fianarana sy ny asa mivantana ka manampy ny tanora ahazo traikefa sy fahaiza-manao ilain'ny orinasa. Manampy koa izany ny orinasa hanana mpiasa mahay sy hanatsara ny fahombiazan'izy ireo. Mifantoka amin'ny sehatra maro toy ny fizahatany, fahasalamana, fitaterana, fanorenana sy ny hafa ity tetika asa ity. Amin'ny ankapobeny dia mikendry ny ampihena ny tsy fananan'asa sy hanatsara ny kalitaon'ny fiofanana eto Madagasikara izy. Zao resahantsika amin'izao dia mbola lay antsoina hoe formation par alternance sous statut études na sous statut scolaire. Izay mahatonga ilay izy hoe mbola mpianatra ilay mpianatra. Fa misy ihany koa ny forme na alternance anankiray izay antsoina hoe sous statut salarié. Rehefa zay izy dia ilay efa mpiasa ao anatin'ny orinasa indray no manao an'ilay alternance any anatin'ny makany amina université na centre anankiray. Fa zao moa zany mbola hoe sous statut scolaire na étude, izany hoe mbola ilay mpianatra any anatin'ny université no manao alternance anatin'ny orinasa. Ny orinasa rehetra eto Madagasikara dia afaka manao an'ilay izy daholo ary amin'ny sehatra rehetra ihany koa satria ny famatsiam-bolan'ny FMFP dia misokatra ho an'ny orinasa rehetra. Ny orinasa rehetra izay cotisante ao amin'ny FMFP dia afaka misitraka an'izay famatsiam-bola mifanaraka amin'ny formation par alternance zay daholo. Araka ny hitantsika ireo misy entreprise ao izay manao partage ny expérience ny efa niainany tao anatin'ilay alternance ary misy ireo alternant ihany koa izay mijery manaraka an'ilay izy ao. Fa ny tena tombony lehibe indrindra dia zao sady ilay ataontsika hoe ilay alternant na ilay apprenti sady mianatra izy no tonga dia mahazo an'ilay traikefa izay ilain'ilay orinasa. Izany hoe ilay expérience izay tsy hananan'ny mpianatra izay takin'ny orinasa foana rehefa manao recrutement ny orinasa dia tonga dia azo ny mandritra n'ilay parcours d'alternance izay ataony ao anatin'ny orinasa. Ny tombony ihany koa ho an'ny université na ireo centre de formation dia ahafahan'ny zareo mahita sahady ny orinasa izay afaka mandray an'ireo mpianatra izay vokarina zany isa-taona. Satria araka ny voateny dia betsaka ireo tanora izay mivoaka amin'ny fampianarana isa-taona izay tsy mahita asa. Dia ny alternance zany ataontsika hoe tonga dia dingana iray lehibe izay ahafahan'ny tanora mahita asa avy hatrany mandritra n'ilay fianarana ary aorianan'ny fianarana mazava loatra.